Zany rehetrarehetra izany dia tiako ny manamarina eto izany fa isika malagasy dia manana ny atò rehetrarehetra atongavana amin'izany hoe fanovana izany, tena fanovana izany. Ka io concertation nationale io zany io no tokony ho fanohitra goavana be hanoloran'ny malagasy rehetra tsy vaky volo, na avy any varatra, na avy any atsimo, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy ao afovoantany. Amin'io fotoana io zany no tokony hanolorany ny etaetany rehetra ary anaovana ny karazana discussion ny amin'ny hoe inona izany no marimaritra iraisana, ary tsy miala teo mihitsy raha tsy misy ny rafitra tapaka lanin'ny be sy ny maro. Rehefa mandefa hevitra izany ny malagasy sasany dia mba tokony miaino, miady hevitra, manao discussion, inona no mahatsara an'io zavatra io, inona no maharatsy azy. Amin'io zany tokony hoe tsy misy mihitsy zany ny retenu na hoe ny zavatra tsy sahilazaina. Rehefa miteny ohatra zao ny mpomba, ny fédéraliste, na ny hoe ny décentralisation, na ny hoe fampandrosoana ny faritra, hoe tokony mba mahaleo tena izahay, dia tokony efa anana izy zany ny élément rehetra rehetra entiny manohana an'izay hevin'izay. Rehefa miteny koa zany ny eto amin'ny centriste hoe izao no antony anohananay ny ty idéologie amin'ny centriste ity. Afaka miteny zay tena tiany holazainy izy amin'ny antsipiriany. Inona no avantage amin'io? Moa ve misy avantage ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy io système centriste io? Satria io foana nge no nisy hatramin'izay ka nitondra inona tamintsika? Ka mila manomana ihany koa zany ny zavatra rehetra izay hoe argument rehetra koa izay manohana ny centriste, dia eo zany ny hoe mpandravina ny hevitra. Inona zany ny hevitra